atolotry ny XL radio anao mandritra ity herinandro ity ilay tantara mitondra lohateny hoe voadiny maty. ireo namelona ny tantara Diary Asina Fanala, Sisira Soamanantena, Rakotarson Patrick, Saoly Nirina, Asline Natalia. nandray ny feo Santafinaritra, mikirakira ny lafiny ara-teknika tsy toaina arinazy, nanatotosa Diary Asina Fanala. andro fahatelo. Fa iny ty mavokovokovokanao ty fa tsy nitoromaso ny atrehany. Mandeha rakasy. Matahotra ho asa. Matahotra inona? Ianao ve sy amin'ny feo zany? Feo inona re zany? Tsy misy feo zany ao. Ianao tsara aloha e zany. Tokoa. Fa izy zany tena misy mpangalatra tafiditra indray zany ato. Mpangalatra koa ve dia anenen'ny kiraro be ohatr' izany e? Tena tsy matoko lolo zany fa aleo jereko any mihitsy ka. Setra, mijanona ho a. Aleo jerevako any mihitsy fa zany foana ilay mpanakorotana isan-kalina ato. Dia zaho ahoana? Aza metsiketsika eo mihitsy aloha ianao. Aleo arahako ambony mihitsy fa ohatry lasansa ny feo zany. Ka mitandrema tsara ary ianao e. Hoento any io hiditra any io ataonao fierovana. Entiko. Aza metsiketsika eo a. Releo arahako moramora any ambony any amin'izay zao mpanakorotana zao. Loza fa matindray ny jiro. Ary misy tanana mangatsiaka peza mandehandeha any amin'ny tendako izany. Setra, vonjeo a. Mama! Cynthia! Dia izay lesy zavatra inisialina. Tena misy mpanakorotana anay mihitsy atao amin'ity trano ity. Ary tsy mpangalatra nefa fa asa mihitsy na ny tena tanjon'ireo maty. Sady tena feno soratsoratra amin'ny rangely ity indrindriny. Fa anga misy afaka ohatrana lakoa mipetsaka ato ka. Ka inona e? Misy inona? Cynthia no mipetraka ato zao ko. Sady efa pikina nely ty. Dia efa vita mariazy ve zany nareo ka? Fa inona koa ny idirana zany e? Fa nampiana amin'ny torohevitra ny tiako mely lafa tsy fanontaniana. Milamina aloha ilahy e. Andrera. Zany koa dia atezitra. Aleo vaolana jerena. Fa raha tsy tiany se zany dia aleo any. Miala tsiny se rato. Tsy misy tsiny zany. Ary manina raha makapiambona indray ary. Piambona? Keno tsy matoky andrela izy Sary piaro indray Hevitra hafa lesy mba haroso Ary raha mpanofaina ary dia any akafa indray lany mipetraka. Sarotra be lesy zany mariny. Mama, vonjeo e! Otry, fa iza ity zany Fa misy inona indray ary any ambony any. Andao aloha jerena ingany. Andao ry. Fa misy inona ry Cynthia? Nanina indray ianao tato? Io, jereo io. Vakio soratra amin'ny fitaratra io. Fa lozinina le ty to soratra natao tamin'ny raha izy zany. Ary ino no zato vakiny? Ny tsanonao ny voatitsika. Raha pitso ihany dia akanao aty amiko. Ary lantro. Inona ality ny dikan'io Tsiko. Matahotra ary Setra. Setra! Ohatray, torana. Io le ty setra vonjeo fa atorana io to ilozany lamivandravandra be fotsiny. Cynthia. Aleo izy bataiko etra mbofanzety fa le ty so mianana be fotsiny ka andala miantso pitsabo. Dokotera, endra sy fatsoko. Dia nanahoana izy tao dokotera? Tena mila fitandremana mafy nareo marefo ny fahasalamany mantsy. Fa ahoana dokotera? Be loatra ny zavatra manakorotana ny sainy. Nefa izy io mitondra voka. Mety misy etraka eny amin'ny zazakely nefa io raha tsy mitandrina nareo, indrindra fa ianao.
isika mantsy rehefa mamy indraindray dia tia manakorotan'izay ihany azonao. Randa fantatro manko dokotera. Eny e, azoko tsara fa misaotra indrindra dokotera. Izay ary fa dia mirary soa e. Io masotoko ianao. Mitondra voka ho ahy izy io fa mitandrema. Vao ray ilay dokotera, mankasitraka. Setra, ory setra, avy aloha lahy vetivety. Misy resaka kely ataoko amin'ny lamandry ty. Andao ary tsy ambadika ato fa sao dia anaitra ny sainy ty amatory eo. Midira dia akatomy aloha ivaravarana io e. Azay ka. Hoe nitondra resaka lary. Zao lesy misy antony le soratra teo amin'ny fitaratra teo le nanaitra mivadiny lahy teo iny. Io antony iny nefa dia lary irany no mahay azy. Na misy manana lolopo amin'ny lahy tany dia nivady aman-dranak'ilay no ampijaliana. Dia inona no teny selasaina amin'izany? Laha zao izay fantatry fa mety anton'izay io. Tsarovy fa mivady aman-dranak'iseny lahy sibatra eto. Ka sarotra be le sarato. Ninona e? Anga misy mandrahona lahy ho faty ka. Sa nanao vadivady taman'olona tany la? Voady? Ary ina mataitra ny lamy zany e? Nisy anga zany? Voady. Setra. Voary. Anga moa tsy efa maty. Izy zany e? Tsy azoko mihitsy. Voary lesy. Voary ny anton'izao. Azavao aloha e. Iza le voary? Dia voary ve? Eno keziko taloha lesy zany e. Dia ina ny dirany amin'izany ka? Ka ny fanao voady zay fa tsy saraka mandrakizay lesy fa hoe hiaraka foana. Dia aiza zany izao ka? Maty lesy izy. Maty izy. Loza koa ny lisany amin'ity vadivady ity ka. Raha mba vady vita mora moa ka ninona fa izy ity to salatsaina tsony lesy. Inona aloha mifika e? Nanangara amin'ny voary zany nareo ko. Raha azoko tsara. Toro hevitra le sarato. Raha pito any olona ity ny akany aminay izy e. Zao atao ary. Inona? Natolotry ny XL radio anao teo ilay tantara mitondra lohateny hoe voady maty. Ireo namelona ny tantara Diary Asina Fanala, Sisira Soamanantena, Rakotarson Patrick, Saoly Nirina, Asline Natalia. Nandray ny feo Santa Finaritra, mikirakira ny lafiny ara-teknika, tsy toaina Arnazy, nanatotrosa Diary Asina Fanala. Mbola itoy.